Ampitombona amintsika manankarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Mivavaka sika. De raha sy misaotranao zay raha eo no nanomezanao ty andro anio alatsinainy 17 oktobra 2024 ity, zay hanomezanao anay ny mofinaina ho anay amin'ity andro anio ty. De tanterao indray ny teninao hoe vokisanao zavatsoa avy amin'ny teninao zay mba nanana eky fahirezana amin'ny fanomponanao indrindra amin'ity tontolo andro ty. Dinena Jesosy fa voninkainy zay mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ny bokin'ny Deutéronomie toko 9 andiny 10 ka hatramin'ny 15 no anjara mofinaina ho antsika. Deutéronomie toko 9 andiny 10 ka hatramin'ny 15 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary efa entin'i Jehovahandriamanitra ao ianao ho any amin'ny tany zay nianany tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba razanao mihinanao, de tany misy tanàna lehibe sady tsara zay tsy nataonao, sy trano feno zava-tsoa rehetra zay tsy nofenonao, sy lavaka familorano voalavaka no mivato zay tsy nolavahanao, sy tany voavolo voaloboka sy hazo oliva zay tsy nambolenao, ary mihinanao ka voky, de mitandrema fa andao adinonao Jehova zay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta tamin'ny tany trano nandevozana. Matahorany Jehovahandriamanitra ao ianao ka manompo azy aroka ny anarany le niananao. Aza manahaka zay andriamanikafa amin'ireny andriamanitry ny firenena manodidina anao ireny, fa andriamanitra saro-piaro eo aminao Jehovahandriamanitra ao, fa andao rehetra aminao ny fahatezeran'i Jehovahandriamanitra ao ka fongorany tsy eo ambony tany ianao. Aza maka fanahy ny Jehovahandriamanitra ianareo tahaka le nakanareo fanahy azy tao Masy, tandriny tsara ny didin'i Jehovahandriamanitra reo sy ny teny vavolombelony ary ny lalàny zay efa nandidiny, ary ataovy zay mahitsy sady tsara io mason'i Jehova ahita soa ianao, ary mba hidiranao andova amin'ny tany soa zay nianana ny Jehovahandriamanitra ao tamin'ny razanao mihinanao. Eny, ary mba hoany tsy eo anoloanao ny fahavalonao rehetra araka izay nolazain'i Jehova. Ray maso manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Milohan'ny kely niditra ny tany Kanana dia nanafatravatra Jehovahandriamanitra tamin'ny alalan'ny Mosesy zay nampanoratra fanoloandray ny lalàna, zay ny dikany hoe Deutéronomie, nisoratana fanoloandray ny lalàna mahatonga ny olona hitoetra tsara ao amin'ny Kristy sy hanompo an'i Jehovahandriamanitra rehetra azy. Eto dia misy teny matanjaka dia matanjaka eto hoe matahora ny Jehovahandriamanitra ao ianao ka manompo azy. Matahora ny Jehovahandriamanitra ao ianao ka manompo azy. Ery amin'ny 1:11 an'ity toko 9 ity, 1:11 tapany voalohany. Matahora ny Jehovahandriamanitra ao ianao ka manompo azy. Ny fanomponan'i Jehovahandriamanitra dia misy toromarika mazava tsara zay voavorakitra ao amin'ny lalàna sy ny didy ary fitsipika. Dia mifanajana ny reny sy ny fanatanterahana ny voalaza ny reny, indrindra ny fankataovana ny reny tena fanomponan'i Jehovahandriamanitra. Hoe manaja sy hoe matahora dia tena ka ihany ny zavatra kendreny. Dia ny atonga nyreto firenena Israely reto tsy ala amin'ny Jehovahandriamanitra. Jehovahandriamanitra mantsy no nanala azy teo ambany fandevozany Egyptianina, nanafaka azy teo amin'ilay trano fandevozana, zay moa ilazana amin'ny firenena Egyptianina hoe trano fandevozana, dia nalala tao izy dia navoaka tao tamin'ny fomba maneritetika dia nampandovana ny tany Kanana. Ka raha andova ny tany Kanana izy ireo sy toetresa tsara amin'ny tany Kanana dia mila mitoetra tsara amin'ny tenin'i Jehova sy mankatony didiny ary manaraka ny fitsikiny. Fa raha vao tsy manao an'izany izy dia zay ny voalaza eto amin'ity lahatsoratra masina ity, ery amin'ny andininy fa 15 tapany faharoa, fa andao rehetra aminao fa dia jiran'i Jehovahandriamanitra ao fa Andriamanitra saroparina aminao Jehovahandriamanitra ao. Rehetra aminao ny fahatezerany Jehova. Efa mirehetra ny fahatezerany Jehova
fitsaboana no nataony ringana teo ambony tany ny firenena Israely. Ka vitany hoe ringana ihany fa hoany hiala teo ka lasa kobabo ana firenena-kafa. Efa nanafatra ohatran'izany angety firenena Israely eto Jehovah-Andriamanitra ka androzisitsika ina zavatra an'izao. Ilay zavatra nafatra farana azy nay no maika tsy nitanterahana. Inona nataon'ny firenena Israely? Nanoko Andriamanitra hafa. Atao an-tsainy dia hoe efa Andriamanitra hafa indray tokony tokoana, satria izy no mampavokatra an'izao tany izao amin'ny fomba tany sy amin'ny fivavahana amin'ilay olona rehetra tao izay efa nanana amin'ny fomba fivavahana, dia izay no lazainy fa hoe mampavokatra ny tany. Tsy fantany nefany izao rehetra izao dia an'Andriamanitra. Izy manapaka azy, izy ilay arzay adray ka ho mandakizay. Eto dia mively lalana ny firenena Israely tonga voababo. Mipibabo moa reto firenena Israely eto, mabony firenena-kafa izy satria tezitra tamin'ny Jehovah-Andriamanitra. Ianao koa no malagasy, moa tsy ohatran'ny hoe babo eto amin'ny firenenao ianao, ny vazaha sy ny sinoa ny karana no manjaka aminao, visika vazaha sy ny karana reny manjaka aminao, satria ianao tsy makatò ny tenin'Andriamanitra. Mihaino farina tsy niany fa nefa tsy makatò, dia tonga mamitadika ny tenantsika ny apôstôly Jakoba. Ho isika izay mino ny tenin'Andriamanitra, aza inona fotsiny ny tenin'Andriamanitra, fa ngatao ny fanahy masina fiainantsika sy tanterahantsika fa teny fiainana ho an'ny olona rehetra ny tenin'Andriamanitra. Dia Jesosy Kristy ilay avy manana fiainana sady anananao ary ananantsika fiainana be dia be. Koa ankatao ny tenin'Andriamanitra dia velona ianao sy andovany tokoa ty tany izay misy antsika ity, dia Madagasikara ho an'ny malagasy ary malagasy ho an'ny Madagasikara. Dia izany tokoa anetsika mba hiverina tsara ao amin'ny Jehovah-Andriamanitra ary tsy anan'Andriamanitra afa-tsy izy irery ihany, satria izy le arzay mandrakizay, izy rehefa nanome an'i Jesosy Kristy mba hananantsika fiainana sady hananantsika bebe. Hoena tsara aza miova aoka anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra sika amin'ny zavatra rehetra. Amen. Tera sy misaotra anao izay raha io fa lehibe ny fitiavanao anay, indrindra nanoroanao anay ny fomba toeranay tsara eto amin'ity firenena ity, dia ny fankataovana ny teninao sy ny fanatanterana ny sitraponao. Dia aparezy ny tontolo andro ity mba hanao ny sitraponao amin'ny zavatra rehetra, dia onona soa tsara eto amin'ny tany tokoa izay ka Madagasikara ho malagasy amin'ny malagasy ho amin'ny Madagasikara. Izany anie ny firenenay raisany karafana masonao, dia sitrakai ny ary vavaka hoe ranay izay ny an-danitra, mamasina ane ny naranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ity an-tany tahaka ny lanitra. Mila ny anina sahazo anay ary mamelany ny lokay tahaka namelana izay meloka taminay, izay mitondra anay amin'ny fakampanahy fa manafanay amin'ny ratsy manao fanjakana sy lery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany tompo amintsika anie ny tsodrano ary fiadanan'Andriamanitra izay loatra no fahalalana rehetra iaro ny fonareo sy ny hevitra anao amin'ny Kristy Jesosy. Matoky sy ny antso anareo sady hijanona ny fisana. Amen. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra rerany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.